Misaotra tompo. Plasy tokovary mitoy ny fivorintsika dia miaravantsika rehetra solombavam-bahoaka namana tonga manarika an'izao fivoriana izao dia araka-natorako izany koa ianareo mpikambana ao amin'ny voamiera manokana misana ny fiafangana amin'ny haute cour de justice raha manokana ny commission spéciale izany dia ny solombavam-bahoaka tokony andraikitra rapporteur mpapakateny amin'izany solombavam-bahoaka Vondrozo député Andrinambinina Joary no voafidy no voatenjy na lany anao an'izany asany fanaovana tampotra izany ka dia niangavinao anatin'ny ety aloha ilany zany ny vokatry ny nahandro izay nataonareo tao omenanao fitenenana. Misaotra indrindra raha mampifoloha fa miarabanao raha mampifoloha tsika rehetra ao amin'ny ramaharitra tsika rehetra solombavam-bahoaka ary ianareo afanatrika amin'izao fotoana izao. Commission spéciale sur la mise en accusation devant la haute cour de justice. Antony fivorian'ny commission spéciale sur la mise en accusation de la haute cour de justice nivory ny alatsinainy faha-11 novambra 2024 tamin'ny 2:30 ny voamiera manokana misahana ny fiakangana manoloana ny fitsarana avo commission spéciale sur la mise en accusation devant la haute cour de justice. Andriamatoa Andriamiatrika Rivo Pierrot filoha lefitra ao amin'ny voamiera manokana misahana ny fiapangana manoloana ny fitsarana avo no nitarika ny fivoriana no ny tsy fahafahana Andriamatoa filoha ny voamiera izay efa nandefa fialan-tsiny. Ireto avy ireo mpikambana ao amin'ny voamiera tonga nanatrika ny fivoriana: Andriamatoa isany Andriamatoa Andriamiatrika Rivo Pierrot, Ravoniko Tampéon Luc, Rakoto Arimanana Tina Maxime, Ralala Sandera, Tsaravi Marco, Andrinambinina Joary, Mamango Norbert, Solomanana Bebe Olivier, Ralambo Zafimbololo Razafy Tsimiala, Ratsimba Zafy Alain. Rehefa avy niaraba ny vory Andriamatoa filoha lefitra dia namelavelatra nizotry ny asa efa natao nanomboka ny fotoana nandrafetana ny birao tsy ny voamiera ka hatramin'izao. Taorian'izay dia nomeny mpapakateny ny fitenenana mba hitondrana fanazavana bebe kokoa mikasika izany asa izany. Nambarany izy fa sarotra ny asa satria mila fijerena manokana ireo antondra taratasy maro ary noho ny pitsopitsony izay tsy maintsy mbola natao dia tsy maintsy nahemitra ivivoriana ity. Araka izany dia nanome sosikevitra izy amin'ny anemorana ny fotoana amin'ny lorana ny asam-boamiera eo amin'ny fivoriam-be. Rehefa izay dia nanapa-kevitra ny voamiera ny anemitra ny fanolorana ny vokatry ny asam-boamiera amin'ny lahadinika manaraka ary aroso izany fanapahana izany eo amin'ny fivoriam-be. Ny farana tamin'ny efatrora ny fivoriana rehefa avy misaotra ny vory Andriamatoa filoha ny mpapakateny Andrinambinina Joary. Nisaotranao Andriamatoa mpapakateny nanao amin'izay fanolorana ny tapitra ny voamiera manokana izay misy fanapakevitra ny taon'ny voamiera moa zany fa raha fahafantarako azy dia ny asa zany mbola tsy vita na tsy zany azy nefa toy ny fompanao no amin'ireo fitaritra izay natao tao aloha sao dia misy fanamarihana sao dia misy diso ny anarana na misy diso ny tsy periny tsy misy tsisy ka izay zany
satria tsika zany tsy mbola miditra zany amin'ny tena akapobe any ity raharaha ity fa mangataka zany zareo ny anakisana amin'ity raharaha ity dia mitodika amintsika solombavam-bahoana mahoaka ny tenako zany hoe ahoana ny hevitrytsika iza manam-pilazaina amin'ny fanapahan-kevitry nio vomiera io le milaza hoe akisaka izy ty satria mbola tsy tanteraka tena mbola tsy teny mihitsy ny asan'ny vomiera ka iza ny manaiky ny hevitry ny vomiera faomena fotoana vaovao izy ireo amin'ny taniny asany atsangano ny tanany 11, 18, 20. Iza no mandat. Tous. Iza no tsy milaza ny heviny. Tous. Ka noho izany ary dia ambarako fa omena fotoana vaovao izy ireo ny vomiera amin'ny taniny asany. Fa misy fanamariana omenantsika paraky ny lalàna dia tokony ao amin'ity fotoana fivoriana ara-dalàna ity ihany no hanoloran'izy ireo ny tapitra teny mahakasika an'ireo ianjadiny izany mampiota taratasy ao amin'ny fitsarana avy izany ka dia ivory moa ny bureau permanent raha pitsy dia amin'izay no amerana indray ny daty ny lahadinika hitondrana izy ireo eto ny tapitra sy anaovan'ny solombavam-bahoaka ihany koa zany ny fanapahan-kevitra mahakasika ny fanenjehana